miandry ny fanavaozana fa tsy fanavaozana sarisary ny vahoaka ny Nosy hoy Severin fara raha nilazany heviny mahakasika ny fanavaozana izay misy amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ty Chaine ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay fanatsipiko zay dia ny mahakasiky ny hafatra ny Severin fara manoloana ny fanavaozana izay hirahirahina amin'izao fotoana izao no tena iomparantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Antoko politika 300 ao Antananarivo mitaky ny anampina ireo mpanolotsaina avo ho 20 ary ny handravana ireo androm-panjakana misy. Any amin'ny firenena ivelany izay mandroso dia roa ihany sy ny antoko politika misy fa ny ao Madagasikara maniry hoatra ny anana ary tafiakatra zato mahery ny antoko politika amin'izao fotoana izao. Nisy ny fivorina izay nataon'ireo antoko politika anjaton'ireo ka izy ireo no ny fanaiky sy nanao sonia fa tokony ampina atao 20 ny isan'ny mpanolotsaina avo raha efatra izany ankehitriny ka samy manana roa isaky ny faritany. Takin'izy ireo ny handravana ny androm-panjakana izay mijoro ankehitriny izany hoe ny antenimiran-doholona, antenimiram-pirenena, gouvernemanta, HCC, HG, CENI, SNIDH, HCDDD, CFM ary tokony hajoro ihany koa ny haute autorité de la refondation izay tariny filoha Mikael Randrianirina ary tsy mihoatra ny 3 taona izany araka ny volazan'izy ireo hatrany. Ankoatran'ireo dia tokony foanana ny Bianco, ny Samfinina, Paky fa ny Cour suprême no manan-kery amboniny amin'ny fitantanana ny fitsarana ary atsangana ny gouvernemanta iraisana. Ferana ny fampiasam-bola amin'ny fifidianana. Olona mizakazom-pirenena malagasy ihany no afaka milatsaka ary atolotry ny antoko politika. Ny ministerany atitany no miandraikitra ny fifidianana na atsangana ny cour électorale spéciale. Manoloana izay fijoroana antoko politika anjatony izay dia mipetraka ihany ny fanontaniana eny nivon'ny fiarahamonina eny manao hoe taizary ireto antoko politika anjatony reto nandritra ny tsirariny izay niharitra tao Madagasikara antaonany maro no tsy nandroso izany hevitra izany fa tanora tonga saina noho ny tolona nitaky ny fanavaozana ka nahatonga izao fanavaozana ankehitriny izao. Misy tsy mahazo seza indray angambany dia mialokaloka ao anatin'ny antoko politika. Io ihany koa ny fanontaniana izay napetraky ny sasany. Inona no tanjony? Fitiavantena ve? Fitiavantseza ve? Sa Madagasikara mandroso? Raha mila seza sy matanjaka, maninona raha miandry fifidianana? Fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao manoloana an'izay fa nio-ankefitreto antoko politika marobe izay tonga ny vory reto izany rehetra izany. Io moa zany dia isany miteraka resaka foana ity fijoroana antoko politika etsiroa tahaka ny fiangonana sekta ao Madagasikara ity satria raha izany hamarina antoko politika izany dia tokony ho lasa lavitra be Madagasikara fa io matoa izay hamarina antoko politika izay tsy nampandroso ny Madagasikara dia tokony foanana ary hatao antoko politika roa fotsiny no mijoro ao Madagasikara amin'izay mantsy mba tena misy lanjany kokoa ilay antoko politika anankiroa izany hoe ny mpanositra sy ireo zay eo amin'ny fitondrana ihany izay ihany ny antoko politika misy ao Madagasikara amin'izay mba hatahotra sy ho mailo ireo zay eo amin'ny fitondrana ao anatin'izay fitondrana izy ireo zay satria raha vantany voasolafaka kely izy ireo dia lasa ny mpanositra avy hatrany izay fitondrana izay. Hery Rasoamromaka namoahany fitsarana didy fampisamborana iraisam-pirenena hatramin'izao efa ho 3 taona izay fa tsy mbola nahazo vola tamin'ny karama ny orinasa izay nanamboatra lac village ao Ivato Antananarivo ao. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny tahirim-bola mpanjakana dia efa nivoaka ny vola fa tsy mbola tonga tamin'ireo orinasa ka tsy fantatra izay nanaova ny governorana Nalamanga teo aloha ka nahatonga ilay orinasa izay nitory. Efa nahiditra-ponja vonjy maika eny an-tanimora ny PRMP izany hoe personne responsable des marchés publics izay voarorohy tamin'ny raha ity. Fa namoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena kosa Andriamatoa Rasoamromaka Hery izay governorana fatrany Nalamanga teo aloha. Mampanontany tena ihany izy tia satria efa lasa lavitra any ilay olona nangalabola izay voataitra daholo ireo tompon'andraikitra ao anatin'izay fanadihadiana azy zay. Nahoana raha tonga dia ny Samborina izy dia mbola tsy lasa lavitra
io ny fanontaniana izay napetraky ny mpanarabaovao manoloana an'ity raharaha Rasoamromaka Hery ity. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasiky ny fanehoan-kevitry ny Severin tsy tokony hijanona ho teny filamatra ihany ny fanavaozana fa mila hita taratra amin'ny fomba fiasan'ny tompon'andraikitra isanambaratongany mba ho azy tsapahin-tanana. Samy miresaka io fanavaozana io izao ireo tia hazo seza ao ireo mamorona fikambanana tampotampoka izay mitony tena ho GASY ao ireo izay mamadika palitao mba hifikirana ny seza kanefa izy ilay tompon'andraikitra tena fanitry be ny firenena ary ny fahazaran-dratsy izay mamotika ny fiainam-bahoaka no mbola tiany ho tohizana ka tokony hitandrina manoloana izany ny fitondrana fanavaozana izay tarihiny kolonely Mikaela ho iatrany Severin naneho ny heviny momba ireo tompon'andraikitra sy mpiasa-panjakana ambony ao Nosbe ao. Raha hitsy ny tiany ambara dia mbola mialokaloka ao Nosbe ireo firongo ny fitondrana teo aloha izay nampitondra faisana ny vahoaka maro ka tokony andraisana fepetra mba ahafahana mandroso sy miroso amin'ny tena fanavaozana tena izy. Marina fa juriste de formation sady enseignant de droit i Severin izay zanaky ny Nosbe anisany ireo izay niaritra lacrymogène tao Antananarivo ho fitakina fanavaozana ihany koa izy ary niditra hôpitaly noho ny herisetra nahazo azy vokatry ny tolona izay nataony ho tombotsoan'ny Nosbe Elville tao anatin'izay tolom-bahoaka rehetra izay. Ka noho izay dia aoka izay tena fanavaozana takiny be sy ny maro izay no hatao fa tsy fanavaozana sarasary ho iatrany ity tanora ny Nosbe ity raha naneho ny heviny izay. Ka noho izany dia tsy misy ho afabela izany ireo rehetra izay zatra kaboraraka sy nanao antsirambiny nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny fa tsy maintsy ho fongorana hatramin'ny fakany avokoa niza nanao an'izany ary naiza ny toerana nanaovany an'izay. Izao zany ilay hoe efa zatra ny lalandrinina ka manao hitsin-dalana amin'izay io ara fa tratra amin'izay ny nafenina rehetra tao anatin'ireny fitondrana teo aloha ireny satria na dia teo azy ny fanidikondina mbola mpanjakana maro isan-karazany tsy nisy saha nitoroka azy ireo noho izy ireo izay tena saha managadra olona sy misambotra olona tamin'ny tsirariny mihitsiny tamin'ireny fotoana ny fitondrana teo aloha ireny ary efa maro moa ireo izay lasibatra tao anatin'izany rehetra izany izay niharany antsonjay sy ny fanararaotam-pahefana nataon'ireo sasany nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny. Izay no mazaka azona rozy tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia am'rarsoa.